Amaraparana ny fandarana sady tsika amin'ity rivariva ity atao anatin'ny fandarana mahery nanatanteraka ny fampiarabana natratra ny taona 2014 ihany koa ny kluban'ny 3FB kickboxing Malmaraina teny amin'ny bâtiment silo any ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eny Tsaralalàna. Tamin'izany fotoana izany ihany koa nanomboana ny fankalazana ny 5 taona nitsanganan'ny 3FB kickboxing. Fitaovavahana fohy sy fiara-mifaly ary tatitra ny zava-bita nandritra ny taona lasa no nentin'ny fianakaviam-ben'ny klub 3FB kickboxing ny fampiarabana nahatratra ny taona 2014 Malmaraina teny amin'ny bâtiment silo any ministeran'ny fahasalamana eny Tsaralalàna. Ankoatr'ireo mpikatra sy mpitatana dia tonga namin'ny voninahitra ity lanonana ity ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tamin'izany indrindra no namezan'ireto farany toky ireo mpikambanao amin'ny 3FB kickboxing amin'ny anampiany azy ireo amin'ity taranja ataony ity. Anisan'ny songadina indrindra tamin'izany ny fanatsarana ny dojo hanaovan'ireto mpikatra kickboxing ireto fanazarantena eny Tsaralalàna. Tsara ny manamarika fa sady fanomboana ny taom-pankalazana ny 5 taona ny kluba ihany koa ity andro ny sabotsy ity. Betsaka ny zava-bita tsara sy ny vokatra azo nandritra ny 5 taona iny. Hoentina manamarika izany 5 taona izany dia ikarakara hetsika goavana ny club amin'ity taona ity raha ny nambaran'ny filohan'ny 3FB kickboxing hatrany. Kely fa fiara-panatratry ny taona ity ary anarotana koa anokafana amin'ny fomba ofisialy ny 5 taona izay misoloan'ny 3FB kickboxing. Eny misy tokoa ny hetsika karakarain'ny 3FB kickboxing izay ezahana no agoavana azy. Dia ao anatin'ny fanomanana azy izany tanteraka moa izany izao amin'ity fanombohana azy ity fa ezahana ho eritreretina ho atao izy io any amin'ny faraparan'ny taona any. Dia mampanantena izany izay fa ezaka ny hanao zavatra miavaka. Zavatra miavaka hoe ianao tsy hivoana ao anatin'ny tontolon'ny aiady ihany ve izany hetsika atao? Ao dia ao tokoa satria ny 3FB izany hatramin'izao raha izay 5 taona izay no jerena anisan'ny mbola mahazo larana voalohany foana hatrany mba tsy tenenana hoe izy no mitazona ny larana ambony foana amin'ny fahazahoana victoire amin'ny champion de Madagascar. Dia noho izay zany izay ezaka nataony ankizy izay no ezahana avoaka amin'io 5 taona io hoe izao ny 3FB kickboxing rehefa mikarakara ary izao izy rehefa hoe manolotra an'izay tena tsara indrindra avy amin'ny ankizy tsirairay avy. Izay ny 5 taona nahoana ny tanjona ao anatin'ny 5 taona manaraka? Ny tanjona amin'ny 5 taona manaraka moa ny ezahana mba ho tsaratsara kokoa raha mihoatra ny 5 taona lasa iny izany mba azahoana vokatra mihoatra noho ny efa vitan'ny faratiana izany. Arak'izany dia tanjon'ity club ity mipetraka laravanlohany eto Madagasikara amin'ity taranja kickboxing ity ao anatin'ny 5 taona manaraka. Dia ireny vaovao makasika ny fampiarabana nahatratra ny taona vaovao 2014 ireny ihany koa no etsika manakatona ny fandarana mahery amin'ity riva ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana antsika indray amin'ny herinan'io tahaka izao.